Mba te hitondra fanazavana kely tamin'ny fanontaniana napetraky ny ray aman-dreny anankiray tamin'le vidéo zay nataoko ny amin'le hoe ahoana ozy izy ny ahafahana muscler an'ilay réflexion na le intellect. Ary betsaka koa ny manontany azy fanontaniana zay ahoana ny ataonao. Ny zavatra anankiray zay tiako mampitany amintsika aloha dia zao: ny problème tsy hoe rehefa nianatra théologie ianao dia midika zay fa ampy. Ilaina ny fianarana, tena ilaina. Fa ny problème ny théologianina maro na koa ny olona zay nilaza fa nianatra théologie dia livresque fotsiny izy. Il ne fait que répéter ce qu'on lui a appris à la faculté. Raha izay. Faharoa, ao anatina position izy toujours ahoana ry zany avocat miaro an'ilay institution nivoahany. Zany hoe lasa tsy objectif ianao zany fa manao zay fomba iarovana à tout prix an'ilay institution zay nipoirany. Fahatelo, ny zavatra vokatra ataon'ireny olona reny dia manao compilation sisa ohatra ny ataon'ny ChatGPT. ChatGPT dia manangona ny hevitry ny olona rehetra dia lazaina fa hoe manao synthèse, fa ny tena marina manao compilation. Fa ny zavatra anankiray zay toromarika omeko anareo dia ty hoe d'abord voalohany tena ilaina ny formation académique. Zay aloha zany tsisy andarana, zay tena ilaina ny mianatra. Manao ny parcours faran'izay betsaka indrindra, faran'izay lavitra indrindra. Fa seuil fotsiny iny, point de départ iny, fa tsy objectif. Na sasany mantsy manana le diplôme izy dia iny ny arantiratiny ao amin'ny salon hoe nianatra tary sy lasa tary, ça ne veut rien dire ny fananana diplôme. Fa eo am'izay no isiny fahasamihafana eo aminao sy ny hafa. Ny olona diplômé sy nianatra dia latsaka be par rapport amin'ny olona diplômé sy nianatra ary passionné an'ilay zavatra. Izany hoe tsy manao an'ilay izy satria tsy maintsy manao an'ilay izy, na manao an'ilay fampianarana izy mba hiarovana position na institution, fa passionné izy. Fahatelo, ny zavatra anankiray zay tokony ho tadidina koa dia zao: tsy tokony ho enfermé ao anatina kazitsika. Le tonga dia apetraky ny olo hoe ato anao, fa ianao zany tokony électron libre. Le électron libre tsy tokony misy lobbying académique mifehy anao, fa ianao mandeha amin'ny atao hoe cohérence sy lucidité. Dia zay liberté anao zay no ahafahanao manao réflexion sy méditation rehefa avy eo. Ary farany, ny point faefatra zay anahy manoka raha zay zaraiko aminareo, anjaranareo ny mandray azy na tsy, dia izao: ama-passion an'ilay théologie rehefa avy eo dia toujours prêt amin'ny atao hoe remise en question ianao ary isan'andro ianao zany, tena isan'andro miruminer an'ilay izy. Tanareo ohatra ny omby, rehefa ny omby zany rehefa mihinana ahitra, miraoka ahitra dia tehiriziny iny dia avy eo alina ny andro dia averiny ray iny. Ary zay ilay inspiré na amin'ny tradition juive, rehefa mamaky ny Torah izy dia tsy mamaky fotsiny fa avy eo izy miruminer an'iny. Ary zay travail miruminer zay eo no isiny fahasamihafana am'izay. Tsy le olona mirecracher fotsiny le zavatra nampianarina azy, fa manao méditation à réflexion amin'ilay izy. Donc reo zany no toromarika hoe formation académique matanjaka, mila manana passion ianao ary tsy le olona miaro fotsiny le institution, fa say aza manao remise en question à l'institution raha ilaina zany. Ary farany dia ny resaka ahoana filazana lay méditer mandrakariva tsy mijanona. Tsy anafranareo fa ny antony anaovana fandarana eto dia fruit na méditation na réflexion journalière. Donc c'est une passion, tsy nohony hoe karama ho raisina ary tsy misy vola raisiny ty, fa tena passion le izy. Ary eo amin'le passion no différencenao amin'ny hafa rehefa avy eo. Tsy amin'ny domaine théologie fa amin'ny fiainana ray manontolo zany. Soyez passionné de votre métier, fa tsy hoe atao fotsiny le asa satria efa io no nianarana ary miankina amin'izay zavatra efa azo. Tandremo ny fiankinana amin'ny acquis. Ny acquis dia tsy finalité fa point de départ fotsiny. Zay mba sady valitena anao ray aman-dreny hoe ahoana ny muscler an'ilay réflexion ary torolalana ihany koa
atolotra ho an'izay mety mila izany.